Vaovao mampalahelo avy any Mahajanga any teny Antsanity Mahajanga no niseho ity tranga mampalahelo ity. Mpianatry ny lycée Manjakandriana 5 mianadahy no maty an-drano tamin'iny androny omaly iny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity, ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny vaovao mampalahelo avy any Antsanity Mahajanga any no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Eo am'resaka halatra moto Jog Pro iray no tafaverina tamin'ny tompony ary lehilahy misa roa izay tomponantoka tamin'ny fangalarana izany no tratehaky ny polisy miasa ao amin'ny CSP 4 Isotry ny 20 Aprily 2024 alina iny. Moto nipetraka teo an-tokotany teny anaty azy Isotry io moto io ka tsy karitry ny tompony hoe tsy teo intsony raha nanara-maso izany ny tenany nandritra izay fotoana izay. Nampilaza vetrany ny polisy ny tompony ilay moto raha vantany vao nahalala teo amin'ny toerana mahazatra ilay moto. Vokatr' izay dia nandray ny andraiky ny avetrany ny polisy ny CSP 4 ka nisy ny fisavana sy ny sakana natao. Lehilahy telo no nifanehatra tamin'ny polisy nanosika ny moto teny Isotry ka vantany vao nahita ny polisy ireto telo lahy ireto dia nandositra. Tratra ny roa tamin'izy ireo raha tafaporitsika kosa ny iray ka mbola karohy nataorian'izay. Midika izany fa tena mbola mitohy foana ilay halatra moto ao Antananarivo renivohitra ao ka melimely ihany ianareo izay mametraka moto eny amin'ny sisiny ireny fa sodia hanenenana. Eo am'resaka zava-mahadomelina indray lehilahy iray 20 taona sy vehivavy iray 13 taona no nisamborin'ny polisy avy amin'ny komisarian'ny boriboritany faharoa Toamasina ny marainany 13 Aprily 2024 tao amin'ny fokotany Valipson no ny fivarotana rongony. Loharanom-baovao avy amin'olona tsara sitrapo no nahafahana ny sambotra ireto mpivarotra rongony tao Toamasina ireto ka mbola tratra teny amin'izy ireo ny finosana rongony miisa 700 izay efa vonona hamidy. Nentina teny amin'ny bureau-ny polisy avetrany izy ireo mba hanokafana fanadihadiana taorian'izay fatratrarana izy ireo izay. Marihina hatrany fa voararan'ny lalàna ary mahavoasazy ny mivarotra sy ny mifoka an'izay rongony izay raha toa ka tratra. Any Toamasina raha teo mo raha mahita sy raha mahalala fa tena miroborobo izany fivarotana an'izay resaka rongony izay ary izay indrindra no isany tena mampirongatra ny tsy fandriampahalemana any an-toerana any satria ireo tanora kely izay tokony mbola hilofo any am-pianarana dia efa mivarilavo amin'izay fidorohana zava-mahadomelina izay ka lasa mananao foana rehefa aveo. Eo am'resaka fiparitahany basy indray lehilahy iray no tratra niaraka tamin'ny basy vita gasy sy bala misa roa tao Ankazomirotra mandoto tamin'iny androny afakomaly maraina iny. Tsy maintsy nosamborina mofy ity lehilahy ity satria manahy mafy ireo mpitandron'ny filaminana sao dia ho ampiasaina amin'ny asa ratsy ity basy ity ary sao dia mba isan'ireo zay miraitsy-kombakomba ao anatin'ny tambazotran-jiolahy ity lehilahy izay natratrarana basy tany mandoto ity. Midika izay fa miezaka mafy ny mpitandron'ny filaminana mba hamongorana ireo tambazotran-jiolahy na ihany koa ireo tambazotran'ny olona izay mivarotra basy tsy ara-dalàna antsokosoko ireny mba hialana amin'izay mety ho endriky ny fanafiana na ihany koa fampiorohorona ny vahoaka. Eo amin'ny loza mifamoivoizana indray camion citerne iray no nirehitra tao maro voalavo lalam-pirenena faharoa tamin'iny androny omaly maraina iny. Efa nifanometanana namon'ny afo ny olona rehetra teny amin'ny manodidina nandritra izay firehetan'ny camion citerne izay. Mbola tsy fantatra mazava moa no tena antony nampirehitra an'ity camion citerne ity
Ka ny afatra tokony asiana fanaraha maso tsara ilay fiara vao ampiasaina satria indraindray noho ny tandrevaka kely amin'ny tsy fahampiany izay resaka vizity teknika izay no mety ho antony nampirehatra an'ity camion ity. Etsy andanin'izay koa moa ny andro mafana dia mafana ka eo indrindra no tokony hahasarotiny ianareo izay mpampiasa an'ireny fiara ireny mba hanao an'izay fanaraha maso tsara mialohany hiaingana izay. Andao amin'izay ho resantsika ny vaovao mampalahelo avy tany Antsanity Mahajanga tany. Voalaza mantsy fa mpianatry ny lycée Manjakandriana 5 mianadahy no maty an-drano tany Antsanity tany. Vehivavy ny iray ary efatra ny lehilahy izay maty dobo tao an-drano ireo. Efa eny amin'ny tranom-paty amin'ny hôpitaly manara-penitra Mahavoky Atsimo ireo razana ireo taorian'izay nahafatesan'izy ireo zay. Ny alarobia 13 aprily izy ireo no tonga tany Mahajanga ary ny sabotsy 4 aprily izao no fotoana hiverenan'izy ireo. Misa 400 ireo mpianatra nanao ity voyage d'étude ity. Tamin'iny andro ny alakamisy 14 aprily tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro no niseho ny loza. Toa nisy zavatra nisintona ho any amin'ny rano lalina ilay zazavavy raha ny lalao rano. Nahita an'izany ny namany dia nandeha nanavotra azy. Misa 5 ireo ankizilahy nandeha nanavotra azy fa saingy ny iray ihany no avy soamantsara fa izy 5 mianadahy kosa dia dobo tao avokoa. Noezahana nialanenina teny amin'ny hôpitaly saingy indrisy tsy tana intsony ny ain'izy ireo. Tonga nijery ny razana sy nankahery ireo mpampianatra nitondra ireo mpianatra ireo tamin'izay vona goavana izay. Ny ben'ny tanànan'ny Mahajanga tia Solofomanga Heriniaina sy ireo mpiara-miasa taminy. Nitondra izay voatsirambin'ny tanàna ihany koa izy ireo ho fanamaivana ny fikarakarana ny fitondrana ireo razana ireo amin'ny fianakaviana. Ny taratasy rehetra hitondrana ny razana efa vita ny komina tamin'iny aliny alakamisy iny avokoa. Ka rehefa vita ny vatapaty dia hiainga hiazo ny Manjakandriana vetrany izy ireo hoy ny mpampianatra sy ireo mpianatra namany ireo zay namoiny ihany. Eto dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo amin'izao fahalasana ny zanak'izy ireo zao ary enganeo tsara levelona ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Fa ny fanamarihana kely fotsiny rehefa misy ny fanaovana voyage d'étude tahaka nitony indrindra fa rehefa eny amorontsiraka izay dia fantaro tsara aloha ny fady ny toerana sao dia izay no mety ho antony mahatonga aniloza tahaka an'izao. Indraindray mantsy tsy nanaja ny fady ireo mpianatra ka tafihinana ny zavatra izay fady ary rehefa aveo nandeha nilomano an-dranomasina izay ka mety ho zay no antony nahatonga an'izao loza tahaka an'izao. Izay matetika misy moa ny loza tahaka an'izao rehefa misy ny voyage d'étude izay ka aleo ihany mitandrina amin'ny manaraka. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.